fisaorantsika an'Andriamanitra tompoko dia andao tsika rehetra hiteka fara izay mafy be mihitsy. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany a, satria tsy ho an'ny olombelona le teka fa ho an'ilay Andriamanitra vavantsika. Amen. Manarak'izany a, mahafinaritra be ty androandroany ity. Mahafinaritra be ty fotoam-pivavahana androany ity. Satria miaraka amintsika Jesosy. Ahoana ho izy? Fa na aiza no hoe angona n'olona roa na ny olona telo amin'ny anarako dia aiza misy azy? Eo foana izy. Ka raha nompo azy amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ianao dia tiako milaza vaovao mafaly fa dia ho hitanao ny herin'Andriamanitra, ny fiasan'Andriamanitra mahagaga eo aminao. Amen. Alleluia. Ho tanteraka amin'izay mihitsy zany tompoko. Ndao hivavaka tsika petra eo amin'ny fonao tananao. Tompo-Andriamanitra, lay tsy to, lay mahagaga, lay mahery. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa manana ty fotoana androany ity, fotoana izay hanompona ianao, hanometsana voninahitra ny anaranao. Faly be mihitsy izahay androany fa ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao dia isy asa lehibe sady mahagaga ho ataonao Andriamanitra. Isy fanasitranana, isy fanafahana, isy vahaolana, isy fitahiana, fahasoavana, hanampy fahasoavana, zany rehetra hita zany no hitanay mandritra izao fotoam-pivavahana izao. Ary na dia ireo namanay any an-tokantrano any azy ka manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ny YouTube na Facebook, amin'ny anaran'i Jesosy, atsapa-kasika Andriamanitra lehibe sady mahagaga ihany koa izy. Misaotra tompo. Halleluia. Amen. Zao nijoroko vavolombelona aminareo. Nitoroteny eo tamin'ny alalan'ny fahitalavitra dia akory zany mahagaga to anatin'ny fotoana nanaovako vavaka fanafahana dia niantso any telefony le olona zay tena nangetaeta fanafahana, pastera fa naninona fa misy inona amiko, tena misy devoly eo amin'ny fianako fa maninona ho ahy ianao vavaka ho ahy io izy izy a dia tena miofisofitra be eto am-pandriana ozy tsy voatazona eto. Dia saorako any Andriamanitra fa tsy hita masoko akory izy, tany izy dia efa nohafan'Andriamanitra. Manana tombony ianao zay toka eto ho anatin'ity fotoam-pivavahana ity, ho hafan'Andriamanitra ianao. Ianareo ny tokantrano any, ho hafan'Andriamanitra ianao. Ho tanteraka ane zany tompoko. Raintsika ary reto namana zay tarika fidiarany reto, aoka andray anjara anompony tompo arak'izay fanetanana ataondreto ekipa reto sika rehetra tompoko. Alefa azy. Ndao mbola miantsika tiaka amin'ny alalany ndao tsika mbola hiteka ho voninahitra ho an'Andriamanitra teafa amin'ny alalany tananao Jesosy dia ndao tsika iorakora-pifaliana ho an'i Jesosy rery ihany. Amen. Sy salasalana fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Amen. Dia amafisina ny arahaba ho antsika tonga eto hanompo an'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra. Raha tena hitadiko ianao dia tena ahita an'Andriamanitra, ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny fiadanan'Andriamanitra. Ho anao tokantrano koa dia tonolana ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy aneniko eo tokantranonao aneny fahasoavana, fiadanan'Andriamanitra. Amafisina ihany koa ny arahaba ho anareo raim-pianakaviana natratra ny ty andro androany ty olala mahery hatrany ahery eo aminareo hatrany aneny tanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Amen. Andao tsika hitsangana avy hatrany hideran'Andriamanitra amin'ny voninahitra azy eto amin'ity toerana ity tompoko. Dia tiako tsampanao hoe ninona endrim-piderana izay atao eto dia ho an'Andriamanitra rery ihany sasy zany ve? Sady ny Andriamanitra izay tompontsika eto Andriamanitra mahery. Amen. Teneno eo akaikinao hoe tena mahery ny Andriamanitra izay tompontsika eto hoe Andriamanitra lay mpiady mahery Andriamanitra lay tsy miova maly an'io ary mandrakizay. Andriamanitra manana ny heriny zay tsy azontsika sakanana rehefa hiasa izy ho tonga amin'ny fiainanao. Ninina irinao ninina tadiavinao ninina katsanao rehefa Andriamanitra niditra an-tsehatra, rehefa Andriamanitra niady mahery ho tafity anao, ho tahina anao. Fa zao ataovy amin'ny fonao rehetra ny famponan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Tena adonino mahizy ianao
fa ome voninahitra Andriamanitra anetry ny nofontsika anetry ny tena tsikitsika ame voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany ikasika anao tompo ikasika anao ny heriny ikasika anao ny voninahiny andaotsika tompoko idena an'Andriamanitra ame voninahitra avy hatrany eo ary Azunini fandesena mandaksaye Faefana atuluriaze Fanatana Kenkazi Anjaman Chafitabana Izulu Antakarana Anjaman Chafitabana Izulu Amadeva Izuluana Anjalatana Nara Hallelujah. Androany dia tena tiako tsampanao hoe saroby zao toerana misy anao zao satria Jesosy mihitsiny ny efa niady ho aso anao nanolotra ny tenany nanolotra ny ainy ho aso anao mendriky ny andresy anao satria efa nentin' Jesosy ny fandreseny efa nentin' Jesosy ny olanao efa nentin' Jesosy ny zavatra sarotra eo amin'ny fiainanao androany dia raha fonao rehetra fotsiny Andriamanitra dia izy ny trantsehitra eo amin'ny fiainanao ame voninahitra anazy sika itera azy ankalaza azy halleluia ankalazaina ny anaranao ambon'izao rehetra izao horeny tany aman-danitra Jesosy tompon'lanitra amafisiany ankalazaina ny anaranao ambon'izao rehetra izao horeny tany aman-danitra tena ihany Jesosy ankalazao ny anarana asifonana
izay mankalaza anao satria fantatra hoe efa niady anay anao Andriamanitra efa nentinao ny fahoriana ny fijaliana nizaniza ao anatin'ny olana nizaniza ao anatin'ny ady nizaniza anompo anao amin'ny folo rehetra androany andresy satria efa nentinao ny fahandresena hiditra ny sehitra eto ny herinao hiditra ny sehitra tsy haina tokantrano any ny herinao Andriamanitra hanapaka eto ny voninahitra niady ho anay ianao Jesosy amen fahasoavanao natonga anay tahaka an'izao fahasoavanao ny mbola hijoroanay fahasoavanao ny herinay Andriamanitra kasio zay androany amen misaotra anao zay Vavaka de fantacho mentinoni francese mi arusina na piano se casa cupa na vucha ma sua non ia la qui dera con lei benji ya no Jesus lei benji le nara no ni unji Alleluia. Alleluia. Nandrese no Jesus. Fanandresia. Nandrese mpafatesana anao. Fanandresia. Nandrese zavatra sarotra rehetra anao. Alleluia. Jesosy anao nandrese ite. Misaotra tudo. Vavaka anay foniano
nampandray izay miaraka aminao. Amen. Jesosy. Tirainay mihina voninahitra ianao. Mpandray izay noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana. Amen. Fanentinao ny fandresena. Fandresena zay nentinao teo amin'ny fiainanay zany Jesosy. Na dia tsy mendrika zahay, na dia mpanota ary zahay noho ny ranao zay nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Dia ny fahamarinanao Jesosy eo lasa fahamarinanay. Misaotra Tompo miankoka aminao zahay. Mananatra anao zahay, miteranao zanay sa tsy tsampanay hoe mahery ianao Tompo. Iza moa no azonay oarina aminao. Tsy manana fetritra ny herinao Andriamanitra. Mankalaza anao zay Andriamanitra. Mideranao zay Jesosy. Derainay ianao dia ajainay ianao dia menay ianao ny voninahitra dia miankoka izay dia mankalaza voninahitra rehetra ho anao Jesosy. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Misaotra manatrika eto ny herinao. Manatrika eto ny fanatrehanao. Derainay ianao, menay ianao voninahitra. Amen. Alleluia, alleluia. Misaotra na.
Marina anay ianao nohony amin'ny lalany Jesosy. Amen. Fahasoavanao ririany zany noho ny fahasoavanao ririany Jesosy. Amen. Teranao zahay ataovy amin'ny fonao rehetra ny raha fiderana zany atsangany tanànao dia mevonahitra Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra. Mankalazanao Jesosy miamboka eo anatrehana zahay androany. Amen. Reto ny vavakanao Jesosy manambara fa tsara loatra ianao, mendrika ianao, be voninahitra ianao, tsy azo valina aminao. Amen. Halleluja.
ianao Jesosy misaotra noho ny fitiavanao anay ho anao ririana Jesosy ny voninahitra ny mpanomponao miankoka aminao amen teraina ianao dia isaorantsika ny tompo lehibe ty fotoana androany itya izay mbola afatsy indray manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra ny fiderana izay natao teo dia inoko fa iserin'Andriamanitra izay mirotsaka sy mameno atsika tao anatin'izany afaka mahazo niterantsika isika amin'izao fotoana izao efa adiva iroso amin'ny afatr'Andriamanitra isika rehefa avy eo kanefa milohan'izany dia ho ataontsika ny fanomezana ny fanatitra ho an'Andriamanitra amin'izao tolakandro izao dia anome ho an'Andriamanitra isika ka entanina isika ampirisihana ihany koa mba tena hoe afoy tena hoe anome ho an'Andriamanitra aoka tsy le hoe amikambony avy nysotroana kafe avy nanana composé fa tena mba hoe fanatitra voaomana vokatry ny fo no omentsika ho atolotsika an'Andriamanitra izany ka ivavaka isika aoriana ny vavaka dia anao hira anankiray ho fideran'Andriamanitra ao anatin'izany no androsoantsika ho an'izay mbola tsy nahavita nahatateraka ny fahafolon-karena dia mandroso aty anoloana manatitra izany ao ihany koa moa ny émission-ntsika izay mandraisa fitahiana ho amin'izany ianao fa hitahian'Andriamanitra anao zay rehetra ataonao dia hitahian'Andriamanitra anao ireny amen dia na dia ataoko aza hoe kely zay ny fijerinao azy fa omeo ihany aloha fa rehefa manome isika hain'Andriamanitra foana zany ny mampitombo ireny eo amin'ny fiainantsika amen ka dia anomana ny fanatitra zany tsika izao ivavaka avetrany aloha sika ho an'izany fanatitra izany raha io tonga amin'ny fotoana izay ahafahan'ny fiangonana manome ankehitriny araka ny teninao manao hoe aoka tsisy iseho foana tsy hitondra fanatitra ka dia ndreto ny fiangonana anome ho anao hitondra ny fanatitra hitondra ny fahafolon-karena arak'izay efa nitahinao azy ireo dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny alalan'izao fanatitra androany izao amohanao ny varavaran'ny lanitra amohanao ihany koa ny olana rehetra arabola ny sakana rehetra dia amin'ny alalan'ny fanatitra izay atao androany dia isy fisokafana lehibe ny fiainan'ny tsaray avy ho voninahitra anaranao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asirene menina fiena no Adivine si asantanane Izanane Yuzi maiti jonine Iasane Seron pamurunane Ierine Iasan pantunane Ande mancha maere Ande mancha maere Ande mancha maere
tontolo izao tsy vitan'olonao fa vitan'Andriamanitra zay n'olombelonao fa vitan'anary adidiny sy azany tanany izanany io tsy maintsy troliny asane sio famolonane yerine miaso famolonane Shamaye Andaman Shamaye Faiz mavide Andaman Shamaye Izro babano Kayin matayzano raha mbola misy mafy zany tiaka ho an Jesosy dia atao tsy mafy ihany misy olona faly ve eto amin'ity toerana ity androany misy olona faly ve eto amin'ity toerana ity androany mba ataovy tehaka ny olona faly hoe ohatry zany ve anao rehefa mahazo fiara ohatry zany ve nitehakao raha ohatra ka sprinter anao miala eto ohatry ny ahoana nitehakao ary eo zany ny azahoako antoka hoe afaka nitombo foana zany ty fifaliany ity satria rehefa noresahana hoe faly fotsiny aloha dia hita le faly efa mba tena tsara fa mbola misy fifaliana hafa indray rehefa mahazo sprinter mbola misy fifaliana hafa indray dia raha ohatra zao misy olona tsy manambady eto hoe ohatrany ahoana ny fifalianao rehefa azonao le vadirinao dia tena mihoatra lavitra ho an'ny tsy miteraka indray dia hoe ohatrany ahoana ny fifalianao rehefa ho tonga le vahiny samy manana ny andrasany mako io ao ny miteny manao hoe zatry hiteraka tsony ao ny mangataka tompo samy manana ny anjarany daholo ka samy eto daholo ny anovozana zany rehetrarehetra zany alleloia raha misy faly eto a dia sotehaka sorakoraka mavy be halleloia iriko a iriko iaho raha mba ho tahaka zany foana ny fotoana rehetra iarahantsika amin'ity mpanompon'Andriamanitra ity a tsy isy na dia anankiray ezaka ilondolondo manao tadoresy azy zany fa isika rehetra mandra-pifara amin'ny fotoana rehetrarehetra dia orakora-pandresena foana eto amin'ity toerana ity alleloia ka andray ny mpanompon'Andriamanitra isika izao a ny ray aman-dreny zay misahana ny fiangonana antsika zay antiliara zany a pasteur Ery a
izy no hitondra ny afatry ny tompo a amintsika eto androany a ampity afatanana iara itsangantsika orakoraka be a tapatapa be a androsona paster mbola misy mafy noho izany Andriamanitra ny voninahitra taovy ambony tamehoan'Andriamanitra. Alleluia. Dia ampifaliana no iarabanantsika rehetra tonga soa eto amin'ity toerana ity amin'ity folakandro ny Alahady. Arabaina manokana ianao satria tonga eto amin'ny toerana tsara indrindra. Eto ny toerana misy fiadanana, misy fanafahana, misy fanasitranana. Ary zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, anyziona misy fanafahana, anyziona misy fanasitranana. Tonga eto ziona ianao a anao zavatra ho anao Andriamanitra. Alleluia. Faharoa isaorako manokana ny raiko sy ny reniko ara-panahy ny pasteur Andriana Vravelona Adolphe Mivady izay nanome tombontsoa sy fahafahana ho ahy fahako mitsangana eto. Miaraba azy koa tratran'ny fetin'ny ray ary repera ho atsika ne izy, ho atsika ray rehetra eto anivon'ny fiangonana. Ataovy amen. Kotsa tsara ho atsika inkio izy. Alleluia. Ary ity ny mahafinaritra indrindra ny mitondra ny antsoina hoe identité dia tsy iza fa ny ray. Alleluia. Alleluia. Ny faharoa ny mpampianatra mety ahasoloana fa ny ray tsy mba ahasoloana na roviana na roviana. Andaontsika ankasitraka n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavan-tanana. Miaraba ihany koa ireo ray mpianakaviana rehetra izay tonga manatrika hitona. Andriamanitra ny hitahanao. Araka ny nambaraka teo hoe hafa mihitsy izany hoe ray. Kotsa tsara ho an'ny ankonanao ianao a ary ho fitahiana ho an'ny ankonana misy ianao. Iaraba manokana ny pasteur Randriamidona antry ny fo zao eme zay dia mpinamana promotion ray niarana tao batisa niaraka nanao matianina niaraka nanao zavatra rehetra fady zay mirala mankasitraka pasteur. Alleluia. Alleluia. Ary farany antsa ataoko ambany sofina tsy hita hojerena ankasitrahako manokana rehetra rahalahy namako rehetra izay namako avy any Tuliara izay nisy tamin'izy ireo io voalohany io zao daly ny ovafo mbatsangano ireo ny tananao rahalahy dauphin novany Jesosy a tao anatin'ny fotoan-tsarotra. Misy amin'ireo koa miasa any ambanivohitra lavitra any amin'ny tanàna antsoina hoe Betioky. Io faharoa io a ary ny fahatelo a miasa any amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Abelalanda, tanàna ny Vezo reny mpandrika ny ranomasiny reny. Dia leo amin'ny sisiny hoe vokitrondro a le rahalahy hoe vokifio izy izay bakany. Faly zay a manaja azy ireo. Ary farany tompoko a andaontsika iaraka hivavaka ho an'ny afatra sy horenesitsika eto. Asandratany amin'ny lanitra ny tananao dia mitenena tompo mitenena amiko a anireo tenena dia teny tokana ihany aza. Azadinoana fa ao anatin'ny fotoana andrenesana ny afatr'Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny Andriamanitra dia mandefa ny teniny izy miaraka amina famoronana. Ninina zavatra mety misy eo amin'ny fiainanao a dia androany dia afaka misy famoronana. Afaka misy famoronana. Ninina tsangan zavatra misy eo amin'ny fiainanao afaka misy fitsiombadiana. Ninina tsangan zavatra misy eo amin'ny fiainanao azadinoana fa ny zavatra rehetra dia manan-tsofina afaka iaino izay lazain'Andriamanitra. Tahaka ny tsondro ny aino an'Andriamanitra, tahaka ny aviavy ny aino an'Andriamanitra. Ary eto dia mampilaza sahady amin'ireo karazana retina rehetra misy eo amin'ny fiainanao na amina endriny manahoana na amin'ny karazany manahoana. Anatsofina izy ary iaino izay zavatra ho resahana eto ary tsy maintsy andeha. Raha eo mitenena manokana androany irao ny teninao mitenena amin'ny rehefa mbola tsy nitenenanao tamiko indray.
ame sofina mahay miaino aho, ame saina mahatakatra, ame fo mahay mirakitra tsara ny amin'ny teninao. Reto vahoakanao reto koa Andriamanitra, dia ataovy tahaka an'izany mihitsy. Ame sofina mahay miaino Andriamanitra, ame saina mahatakatra. Andriamanitra, ame fo mahay mirakitra tsara ny amin'ny teninao. Mitenena aminay Andriamanitra, ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mazao toerana to. Alleluia, alleluia. Ny zavatra ho resantsika eto androany dia mahakasika ny amin'ny fahasalamana sy ny fanasitranana. Ataovy amen na? Mahakasika ny amin'inona hoe tsara be ny sitrana fa tsara lavitra koa ny salama. Teneniny eo akaikinao, tsara ny sitrana hoe fa tsara lavitra koa ny salama hoe. Ataovy amen na dia amen na? Ny mba iriko amin'ity androany ity dia mba anananao fahasalamana tonga lafatra tsisy tomika. Ataovy amen na? Itodino akaikinao dia zao koa tenenina aminy. Ny iriko aminao androany hoe dia mba anana fahasalamana tsy misy tomika ianao hoe. Amen na dia amen. Kanefa raha marary ianao tonga eto hoe teneno, kanefa raha marary ianao tonga eto dia mananjo andray fanasitranana ianao hoe. Raha ekenao zany dia andao hitehitanana ho an'ny tompo aresika. Andaotsika raha nomboka ao amin'ny jaunina 7:2, epistily nosoratany jaunina, epistily 7 nosoratany jaunina 2:2. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mamela ianareo mandritra ny fotoana rehetra zay amakitsika ny teny hitodika amin'reto solaitra be reto na reto vata fahita lavitra reto dia eo any mamaky ho anareo izay manaraka iny koa any atokantranona any amin'izay toerana rehetra misy anao any dia sokafin'ny baibolinao na zay mety andraisanao izany eo ampelantananao. Jaunina 7:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Jaunina 7:2 izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Ataovy amen na? Tahaka an'izay anambinana ny fanahinao ihany. Averiko vakiny. Ry malala, mangataka aho mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka an'izay anambinana ny fanahinao. Vakiko amin'ny dikateny hafa izy ty amin'ny dikateny katolika. Tsy maninona izany. Zao ny voasoratra. Ry malala, iriko toraky ny an'izany ny fanahinao. Ataovy amen na? Koa ny anambinana ny raharahanao rehetra mampahasalamanao. Ataovy amen na? Raha fitinina ny teny anankiroa izay voalaza dia miresaka mahakasika ny amin'ny fahasalamana. Aza dinona fa zavatra anankiroa mifamatotra, ny fahasalaman'ny fanahy sy ny fahasalaman'ny vatana, ny asa, ny raharaha. Ataovy amen. Averiko ihany, mifamatotra tsy azo sarahana ny fahasalaman'ny fanahy. Zay no natonga ny jaunina nilaza manao hoe mangataka ozy izy mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny tahaka ny anambinana n'inona? Tahaka ny anambinana ihany koa ny fanahinao. Zany hoe rehefa salama ny fanahy dia azo atao tsara ny miaino anaty fahasalaman'ny asa, fahasalaman'ny raharaha, fahasalaman'ny vatana, fahasalaman'ny ara-bola. Ninona mety karazana tsy fahasalamana rehetra afaka no salama amin'izany rehetra zany ianao.
rehefa salama ny fananao andao itetanana mafon'Andriamanitra. Halleluja. Fiteniko ary aza-donono fa ny ao anaty no mamaritra le ty ivelany. Ny aiza hoe ny ao anaty no mamaritra le ty ivelany. Salama tsara zany le ao anaty dia mazava ho azy fa afaka no salama ivatanao io. Ataovy amen. Averiko rehefa salama le ao anaty na le olona anaty, atao amin'ny teny baiko hoe inerman, le olona ao anaty ao dia azon'Andriamanitra atao tsara mihitsy ny mitondra fahasalamana ho an'ny aiza ity ivelany. Ny vatanao azo atao tsara ny mitondra an'izany ho amin'ny fahasalamana. Ny tokantranonao afaka ny tena ho salama. Ny arabolanao afaka ny tena ho salama. Ny asanao afaka ny tena ho salama. Ny fiainam-pitiavanareo mivady afaka ny tena ho salama. Ninona zavatra irinao ka tiana ho salama, ataovy mifanaraka amin'ilay fahasalaman'ny fananao. Rehefa salamany ao, normal manaraka ho azy ny aty ivelany. Amen dia amen. Amen dia amen. Ny fanahy zany no miantoka ny vatana sy ny fiainana rehetra manontolo. Raha marary zany ny ara-panahy dia manahoana zany ny ara-batana? Ataovy mafy moa. Teneno rehefa marary ny ara-panahy hoe dia mazava ho azy fa tsy maintsy marary ny ara-batana. Mety ny vatanao marary, mety ny tokantrano ny marary, mety ny asa ny marary, mety ny fiainam-pitiavana ny marary. Rehefa marary ny ara-panahy. Ny rina androany dia tahaka ny ahasalaman'ny fanahinao no ahasalama ihany koa ny fiainanao rehetra manontolo. Ataovy amen dia amen. Ajery ohatra angentsika jereo tahaka ny trano anankiray. Ny trano anankiray rehefa jerenao ity ivelany ohatran'ny mahafinaritra. Fa ny tena olana dia izao, rehefa goaka ny tafitrano dia inona ny efa ran'le trano? Feno rano ao anatiny. Maninona hoe izy? Manaiky an'izany ve anao ataovy tahaka an'izao izay manaiky an'izany? Hoe rehefa goaka ny tafitrano dia maninona ny trano? Feno rano. Ary zay zany no antony mahatonga ny olona matetika hiarana aretina, na aretina ara-batana, na aretina ara-tokantrano, na aretina ara-bola, satria misy zavatra mitete eo. Aiza le mitete? Any amin'ny fanahy mihitsy, ara-panahy. Misarika anao hoe ety am-piandohana, misarika amin'ny fona sy ny sainao. Ho anao izay mpanaraka koa, dimy ho tsara fa tsy mitsangatranga ho azy ireo tsangan-javatra miseho eo an'lohantsika reo, fa mifamatotra amin'ilay aiza? Ny ara-panahy. Amen. 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 Andao arage somary jerena indray mitompo maso ny tsangan-javatra izay nisy tany amin'ny Genesis. Tena tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tsy sininy antsoina hoe aretina. Tao anatin'ny inona hoe sitrapon'Andriamanitra ny tsy sininy aretina teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny antony mahatonga amin'ny resaka an'izany, raha mijery ny Genesis toko voalohany hatrany amin'ny toko 7 isika, azonao vakiana rehefa tonga any an-trano. Ho anareo izay mpanaraka koa afaka mamaky tsara. Fa Andriamanitra dia tsy mba nanisy aretina tao Edena. Tsy nanisy inona Andriamanitra tao Edena hoe tsy mba nanisy aretina tao Edena Andriamanitra. Tsika nefa dia mahita ankehitriny, ny olona rehefa tonga any an-trano dia tsy manana aretina. 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 Tsy manana
raha eo amin'ny ara-batana be de be reo karazana aretina hitatsika ary haitsika raha soratana reny aretiny reny mety anjatony maro. Misy koa ny aretina vo hita vo mivaovao, tsy mba hita mihitsy zany tao edena. Ny aretina arak'asa tsy hita tao edena koa zany. Misy miainy ve tompoko? Ny aretina araboly, ara-piainana tsy mba hita tao edena. Zany no antony nahatonga an'Andriamanitra raha mijery ianao a, tsy mba nanisy hôpitaly Andriamanitra na farmasia tao edena. Allô? Tsy nanisy inona Andriamanitra hoe? Satria tsy nieritreritra Andriamanitra ny ararian'ny olona fa androany aloha mampanantena anao fa ninona aretina mahazo anao, vitany raitsika manatrika eto ny mahasitrana anao. Ataovy amenna dia amenna. Tenenina eo akaikinao, vitany raitsika ny manasitrana anao hoe. Alleluia. Tsy nanisy inona Andriamanitra tao edena, tsy nanisy hôpitaly izy na farmasia. Midika an'izay tsy mba nieritreritra kory Andriamanitra ny ararianao. Androany zany mila miverina any amin'le fahasalamana indray ianao. Ataovy amenna. Le fahasalamana nanamboaran'Andriamanitra anao. Ataovy amenna dia amenna. Halleluia. Ahoana moa ny ilazako aminao hoe tena tsy mba nieritreretin'Andriamanitra ny arary ny olona? Rehefa nahary ny olona Andriamanitra, nanamboatra ny olona, vatana miapatra be no teo amin'ny tany. Vatana naninona hoe miapatra. Ataoko anaty fonosany ty zavatra mba iresahako aminao ty. Ny voary rehetra namboarina dia tamin'ny alalan'ny molotra no nentin'Andriamanitra nanao an'izany. Fa ny olombelona irery ihany no ny sairanan'Andriamanitra ary ny alany teo amin'ny seza fiandrianana dia nandoliany. Dia rehefa nandoalika izy dia namboariny. Io ny fiankofana voalohany nataon'Andriamanitra. Fa ianao no manohy ny fiankofana faharoa sy fahatelo. Zay no mahatonga antsika mila mamelanja ny herin'ny fiankofantsika. Andao hitehitanana mafo an'Andriamanitra. Halleluia. Misahiran'Andriamanitra rehefa nanamboatra ny olona vatana miapatra. Dia rehefa niapatra le vatana tahaka an'ireny vatana maty ireny, dia inona ny ambara amin'ny Baiboly? Vakio nge ny Genesis toko faharoa andininy fahafito hoe. Genesis toko faharoa andininy fahafito, manahoana ny voasoratra eo? Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary no fofoniny fofinaina. Fofinaina manahoana? Teneny mahavelona hoe, mahasalama hoe, tsy mahafaty. Ataovy amenna. No fofoniny fofinaina mahavelona ny vavoriny dia tonga inona hozy izy? Zany hoe le fiainan'Andriamanitra mihitsy no nafindrany any aminao any. Le Andriamanitra tsy mety marary, le fiainan'Andriamanitra tsy mety marary, io fiainana io no nafindran'Andriamanitra any aminao any. Ataovy amenna dia amenna. Fofinaina maninona hoany? Amin'ny teny Grika Zoe ny anarany. Inona hoe? Teneny Zoe. Mahafinaritra zany manonona le anaran'ny olona Joël, Joeline, Zoe. Inona ny dikan'le izy? Fiainan'Andriamanitra. Teneny fiainan'Andriamanitra hoe. Le fiainan'Andriamanitra tsy mety marary mihitsy. Zay nge no antony mahatonga amin'ny teny aminao hoe azonao atao tsara hoe mandritry ny taona any amin'ny janvier ka hatrany amin'ny volana desambra tsy mihinana katrapanafody ianao na iray azy. Tena afaka no normal ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany. Afaka ny normal ho tanteraka eo amin'ny tokantranonao zany. Afaka ny normal ho tanteraka eo amin'ny ankonana misy anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha efa ninana ianao tsy mampaninona, tapahana ny anaran'i Jesosy ny fihinananao dia tsy hinana intsony ianao. Halleluia.
halleloia tsy nieritreritrany ny olombelona ninona andriamanitra hoe arary zay ny antony tsy mba nanasivany dokotera na farmasia tao amin'ny hôpitaly tao amin'ny saedena azafady dia nasian'andriamanitra fofinaina mahavelona na zoe ny olona tamin'izany fotoana izany a tsy fahasalamana rabatana ihany akory no nomen'andriamanitra fa nomen'andriamanitra ihany koa ny fahasalamana rakasa ataovy amainy zany androany dia milaza aminao fa ianao tsy hanasa io andriamanitra mihitsy nitondranao hifanena amin'ny asa ataovy amainy zany ianao manaraka io koa ao anatin'ny tambajotra afaka ny ampifanenanao amin'ny asa andriamanitra tahaka an'reto olona reto ataovy amaina halleloia jerena genesis toko 2:15 hoe fahasalamana rakasa ary Jehovah andriamanitra ozy izy nitondra andra lehilahy taiza ozy nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saedeny aninona ataovy mafy hiasa sy hitandrina azy ny tsy fananana asa tompo dia tsy fahasalamana rakasa io inona hoe tsy fahasalamana rakasa io no mitondra an'lay atsona hoe aretiny tsy fananam-bola ny tsy fananakasa no mitondra an'lay aretiny tsy fananam-bola ary androandry amin'ny anaran'i Jesosy a ho salama amin'izay koa ny asanao nandrarahanao dia ho salama ihany koa ny ara-bolanao amin'ny anaran'i Jesosy mino an'izany ve ianao ny programan'andriamanitra jereo tsara hitondra andriamanitra zany no mampifanenantsika amin'ny asa ataovy amainy na dia mitady ary ianao androany ahita ianao ao anaty fonosana ny resako an'ity zavatra ity a nisy lehilahy anankiray a kisy ny anarany very ny borikiny ao amin'ny mpanjaka faharoa ngambany izay na mpanjaka voalohany dia rehefa very ny borikiny kisy mpanjaka voalohany dia nitenen'ilay zanany lahy antsoina hoe Saoly ny borika dia endriky ny asa izy io dia nitady izy tanàna anankidimy no nandehanan'ilay lehilahy antsoina hoe Saoly dimy a tanàna dimy fa tsy nahitana an'ilay borika tena tsy nahita borika ary zay no mahatonga amin'ny resaka aminao hoe raha mbola herim-batanao ihany no heveranao fa hasalama ny asanao tsy any ny clé teneny tsy any ny clé hoe tsy any ny clé ataovy amainy zany alleloia alleloia dia ozy izy le lehilahy anankiray mpanompony Saoly mpanosika azy any amin'ny anjara voatendriny zao ry kisy a zao ry Saoly a andao isika hiakatra amin'ny vohitra ry fa misy lehilahin'andriamanitra ao ngambany mba ahita izy satria mpahita io lehilahin'andriamanitra io ny anorantsika ny siny le antsoina hoe borika dia nandeha tokotra ny Saoly zava-dehibe ny faneraseranao amina lehilahin'andriamanitra amina lehilahin'andriamanitra amina mpanompon'andriamanitra ataovy amaina ny alohany andehananao mitady asa mankanesa alohany mpanompon'andriamanitra dia ametrahany tanany ianao dia jereo ny zava-misy vao nanomboka tonga atao amin'ny lehilahin'andriamanitra i Saoly a aza matahotra izy ny amin'ilay borikinao zay very zany hoe tonga ho azy ny asa ataovy amainy zany tonga ho azy ny asa fa ao ambadiky le asa noentin'andriamanitra ao amin'ny anjara voatendriny i Saoly mampahery ianao a amin'ity androandroany ity mety tsy salama rakasa sy araboly ianao misy fahasalamana amin'ny rarakopana eto ataon'andriamanitra vaky balina na fahasalamana eto ho ataon'andriamanitra ho amin'ny tokantranonao sy ny asanao ataovy amaina ianao manao amain'io mandray an'izany ianao miorakoraka io mandray an'izany raiso amin'ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy mandehana rapitsy fa hifanena amin'ny asa ianao ao ve satsy ao ao ve satsy ao nisy vehivavy anankiray zay tao Tsoliara 5,000 ny fifaninana olona 5 ny raisina manerana amin'ny Madagasikara
impossible zany 10,000. Izy ve ny farany mahay ireny? Tsia. Fa nampisaotra an'Andriamanitra. Fa rehefa nifanena tamina mpanompon'Andriamanitra izy, izay nivavaka ho azy, salama ny asany. Salama ny asany. Anisan'ireo anankidimy voaray ho anabavy eo. Andao itetanana mafan'Andriamanitra isika. Halleluja. Nisy lehilahy anankiray koa manana voninahitra, dia efa nivoaka ny lisitra fa tsy afaka izy. Nitomany raha namana, mba niezaka pastera fa tsy afaka. Andriamanitra malala zay asoanao, fa izao andao hivavaka isika. Inona no nitranga Andriamanitra te hanasitrana ny asany? Nandray afatra izy. Misy deuxième liste, tsy nanaiky ny tompony andraikitra fa misy zavatra fafa. Misy deuxième liste. Rehefa nijerena ny deuxième liste, ny anarany voalohany teo. Ny anarany voalohany. Ka eto milaza aminao, ho sitrana amin'izay koa ny asanao e. Ho sitrana amin'izay ny ara-bolanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen. Mety ny fiainam-pitiavanao mihitsy. Fifandraisanareo mivady mety marary, tsy salama. Damaseva tena bien communiqué, tena nanana fifaneraserana tsara izy vady. Raha tsy zany tsy tafapita tany amin'ny Adama, tany amin'ny Eva mihitsy le tenin'Andriamanitra manao hoe ny azo eo amin'ny sa dia azo hinanana, fa ny azo eo voan'ny sa kosa tsy azo maninona, tsy azo hinanana natendrena. Ny dikan'izay nanana serasera na finaritra izy mivady ireo. Nanana inona hoe serasera nafinaritra. Tena ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny asalama ny serasera ao anatin'ny tokantranonareo. Ataovy amena. Ny mampalahelo age amin'izao vanim-potoana misy atsika izao, reo olona be dia be ny aretina ao anatin'ny tokantrano hoe manahoana hoe inona ny be dia be? Aretina ao anatin'ny tokantrano. Ny mpianaka tsy mifampiteny tsony, ny mpivady tsy mifampiteny. Raha samiaka bazary ozy izy, raha matoa aiza ny bazary dia taratasy no apetraka, aiza ny bazary, efa nahitan'izany dia ozy izy le rangahy io ny vola tsitsitsio asifamerina. Simba le serasera. Misy karazana tokantrano raha mifamelamosina amin'ny mpivady, tsy mifampiresaka mandritry ny herinandro, mandritry ny ray volana. Fa eto mampahery anao, raha tody zavatra tahaka an'izany ianao, eto Andriamanitra asalama ny seraseranareo mivady. Eto Andriamanitra asalama ny tokantranonareo amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka no salama io. Rehefa salama le izy, teneno rehefa salama ny ara-panao hoe dia salama io. Rehefa salama ny ara-panao hoe teneno rehefa salama ny ara-panao, dia afaka no salama ny koa ny tokantrano hoe. Ho fiteniko le lasa rehetra, na zany ara-batana, na zany arakasy, na zany ara-pifandraisana, na zany mety ara-bola, afaka ny teny ho salama io. Fa miankina betsaka amin'ny fahasalaman'ny inona? Teneny miankina betsaka amin'ny fahasalaman'ny fanahinao hoe. Amen dia amen. Zavatra hita rehefa nanomboka nanota ny zanak'olombelona, nanota i Adama sy Eva. Jereo tsara ny Genesisy toko 7 vakio, tsy hanana fotoana makina azy tsika, fa rehefa any an-trano ianao dia mamaky eo amin'ny 1 sy 2 dia nampirosia an'ilay fahavalo ihinana n'ilay zavatra nandraran'Andriamanitra azy tsy hohanina ny zanak'olombelona. Dia nanomboka ny teny ny menarana tamin'izany fotoana izany hoe amin'ny fotoana izay hinananareo anio, jereo inga amin'ny 1 aloha hoe aza hinananareo ny azo rehetra, eo amin'ny inona ozy izy? Eo amin'ny sa. 2 ahoana ozy izy? Fa ora vehivavy tamin'ny menarana, ny voan'ny azo amin'ny sa dia azona hinanana ihany,
fa ny vonin'ny azy eo vonin'ny sakosa no efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana na tendrenareo izany. Fa andreo maninona ozy izy? Ho faty ianareo. Ny zavatra hita dia navadiky Satana le teny. Ary fomba fanaon'ny Satana mandraka androany io, ny tenin'Andriamanitra marina avady no lasa diso. Ary maro amin'ny kristianina izay tsy mahatakatra ny tafaropoka. Ohatra jerena amin'ny 17 hoe ahoana ozy izy? Ny vonin'ny azy eo amin'ny saozy izy dia efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo fandrao ho faty ianareo. 14. Ary hoy ny menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo. Fa ahoana ozy izy? Fa fantatr'Andriamanitra fa amin'ny andro izay hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'iza ozy izy? Tahaka an'Andriamanitra ianareo, alala ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe naprosian'ilay devoly mba tsy hihinana n'ilay azo manodidina fa hihinana n'ilay azo eo afovoany. Ny tanjony dia hoe amin'ny fotoana hinananareo an'io dia hitovy amin'iza ozy izy? Zao nefa ny zavatra anankiray tsy mba natakatra ny olombelona. Taoka anaty finosana any amin'ny Genesis 1:19 dia marina be ny teny. Rehefa mba mijery ianao dia alaliny tsara ny teny. Genesis 1:26 dia ahoana ozy izy? Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika. Tsy takatra ny zanak'olombelona le izy, efa noforonina tahaka an'Andriamanitra ke le olona. Salama tahaka an'Andriamanitra, ataovy amen zany. Tsy andairana retina tahaka an'Andriamanitra, ataovy amen zany. Ianao miaino koa tahaka an'izany. Ianao miaino koa tahaka an'izany. Fa saingy izao tsy tafiditra atao anatin'ny sain'ny olombelona le izy. Dia nihinana ihany izy satria te hitovy amin'Andriamanitra. Ny tanjon'ny Satana nefa raha vao mihinana, lavo anaty fahotana, lavo anaty faratsiana. Ary rehefa lavo anaty fahotana dia miala Andriamanitra. Maninona Andriamanitra hoe? Miala Andriamanitra. Tenenina eo akaikinao ny tanjon'ny Satana hoe rehefa manota ny olona simba le ara-panahy dia miala Andriamanitra hoe miataka Andriamanitra. Dia mazava ho azy zany fa rehefa miataka Andriamanitra na miala Andriamanitra dia miala miaraka amin'izay koa le antsoina hoe Zoe. Miala koa le inona hoe? Miala koa raha Zoe, le fiainan'Andriamanitra. Zay no antony mahatonga ny olona zany raha vao manota izy dia manokatra varavarana ho an'ny antsoina hoe aretina. Mazava ve tompoko? Raha manota ohatra ty tena tsy mety amela heloka mihitsy le olona. Tsy mety aninona izy? Tsy mety amela heloka. Dia ataonao moa fa vitavita ho azy zany. Rariny ny pastera raha ohatra ka tsy mamela azy. Izy angeny nanao adosona tamiko hoe zany ray aloha dia tsy amela an'iny aza. Mety eo anatrehan'ny olombelona, mety anandrariny ianao, fa eo anatrehan'Andriamanitra efa nanota ianao. Dia vao nanomboka nanota dia nanokatra varavarana ho an'le antsoina hoe aretina, satria Andriamanitra efa tsy ao tsony. Zay no mahatonga antsika raha vao manao fiainana kidaladalana, manao fiainana malotoloto dia manokatra varavarana ho an'inona tsika? Ho an'ny aretina. Itodino eo akaikinao, andao tsika hitandrina tsara ny fanahintsika. Satria rehefa marary ny fanahy hoe dia marary koa ninona? Ny vatana sy ny fiainana rehetra manontolo. Engane ka isy olona ho ataon'Andriamanitra salama eto manomboka eto. Ianao ataon'Andriamanitra salama. Ianao ataon'Andriamanitra salama. Halleluja. Ny antony dia izao, amin'ny fotoana anankiray izay anananao fanapahan-kevitra anamboatra tsara ny ao anatinao na ny fanahinao, tsy tete na hoe iainao anaty faratsiana na iainao anaty falotona na iainao anaty zavatra ratsy,
dia izao ny zava-misy vo manomboka manapa-kevitra ianao dia ho avy Andriamanitra hasitrana anao, ho avy Andriamanitra hasitrana anao, ho avy Andriamanitra hasitrana anao, hasitrana ny vatanao io Andriamanitra, hasitrana ny tokantranonao Andriamanitra, hasitrana ny ara-bolanao Andriamanitra. Ataovy amen dia amen. Fa konge Exodosy toko 5:12-20. Exodosy 5:12-20. Ahoana ny voasoratra ao? Aroa izy raha zoto iain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao, ka anao zay mahitsy io masony, tenena anao zay mahitsy, anamboatra tsara n'ilay inona zany? Le ara-panahy sy iain'ny lalàny, ataovy amen, ary hitandrina ny didiny rehetra, ataovy amen, dia tsy ataoko aminao ireny inona ozy izy? Teneny esorina amiko ny aretina hoe, alana amiko ny aretina hoe, engotana amiko ny aretina hoe, ataovy amen. Ny tapany manaraka dia hoe reny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'inona? Tamin'ny Egyptianina. Fa izao Jehova no Jehova izay maninona? Izay mahasitrana anao. Zavatra azo antoka raha vao manomboka mandray fanapa-kevitra ianao dia hidina eo aminao ny ray Andriamanitra, ho tonga eo amin'ny tokantranonao Andriamanitra, ho tonga eo amin'ny vatanao Andriamanitra, dia iseho Andriamanitra maharafa azy, ataovy amen, iseho Andriamanitra mampanasitrana azy, ataovy amen. Ole tononkiratsika izay, izy mamatsiahy isan'andro, mamatsiahy isan'andro, Jehova Jireh, manasitrana raha marary, raha sendra marary, Jehova Rafa, ataovy amen na? Izy tsy mandao mihitsy miaraka amiko foana, Jehova Sama, raha matahotra dia manome fiadanana ho ahy, Jehova Sama. Ataovy amen zany. Amin'ny fotoana anankiray anapahanao hevitra anamboatra ny ao anatinao dia ho avy Andriamanitra Rafa anasitrana rehetra zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, ataovy amen. Izy re mba vonona ny anamboatra ny ao anatiny? Tena vonona ve ianao ny amboatra ny ao anatinao? Miankina amin'ny ao anaty mako ny aiza? Ny ety ivelany, tsy zay ve le izy? Andaotsika raha namboatra. Jereo salamo 7:7 vakian'ny pasteur tamin'ny maraina. Ahoana le izy? Salamo 7:7. Mbola miaino ve tompoko? Zao ny voasoratra. Rehefa manomboka manapa-kevitra ianao, andray anapa-kevitra ianao hiala anamboatra le ao anatinao dia tonga Andriamanitra izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, ataovy amen na? Izay maninona hony? Izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Zavatra hita natany amin'ilay Jaune 7:2 dia mazava be ny afatra. Ambinina sosalama amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanahy zany ny voalohany, ataovy amen. Dia jereo koa eo amin'ilay anankiray ny vakitsika salamo teo iny, ahoana ozy izy? Izay mamela ny elokao rehetra dia zay vao faharoa maninona? Ny ao anaty foana aloha, zay vao ny ety ivelany. Ny tena olatsika ankehitriny, tsika tsy te hikarakara ny ao anaty fa tsika te hikarakara ny ety ivelany. Allô? Miaino ve? Tsika tsy te hikarakara ny ao anaty fa tiatsika tonga dia ny ety ivelany karakaraina. Hosahirana ihany ianao hikarakara an'io raha tsy karakarainao aloha ny ao anatinao, ataovy amen na? Manahoana moa izay mamela ny elokao rehetra
fanasitranana anaty aloha. Amen. Dia ny faharoa izay manasitrana ny aretinao rehetra fanasitranana ety ivelany. Ninina aretina, na aretina rabatana io ain'Andriamanitra manasitrana an'io. Na aretina ratokantrano io ain'Andriamanitra manasitrana an'io. Na aretina rakasy io ain'Andriamanitra manasitrana an'io. Na aretina amin'ny lafiny rehetra io ain'Andriamanitra ny mahasitrana an'io. Ataovy amen. Tsika zao dia mahita any amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa, dia manomboka amin'ny 20. Mpanjaka faharoa, toko faharoa, 20. Dia zao ny zavatra hita. Aroa izy hita miray lovia vaovao ao, ka asiosira ao anatiny. Dia netiny tany aminy 20. Ary nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy. Ataovy amen na? Dia nanipsira tao, ka nanao hoe izao no lazain'i Jehova, efa nahatsara ity rano ity. Ny dikateny misy dikateny hoe dikany hoe nahatsara dia hoe efa nahasitrana ity rano ity. Ataovy amen na? Efa nahasitrana ity rano ity. Ninina karazana loharanom-piainana eo aminao afaka ny manasitrana an'izany rainao. Ataovy amen na? Tsy isy fahafatesana sy tsy fahavanonananaka intsony iseho eto. 20. Dia tsara ny rano. Ny dikan'io tsy rehefa misy dikany any anaty baibolinao any. Sitrana ny rano, mandraka androany araka ny teny nataon'iza ozy izy. Vitan'Andriamanitra tompoko ny manasitrana ireo tsangam-piainana rehetra misy eo anoloanao. Vitan'Andriamanitra io loharanom-pahasalamanao io hositran'Andriamanitra ho kasihany eo androany. Dia hita olona mody amin'ny fahasalamana, mody amin'ny fahasalamana. Io loharanom-bolanao io kasihan'Andriamanitra io, hositrana amin'izay io e. Halleluja. Io fiainanao tsy navanina hatramin'izay io. Teneny io tsy navanina io hoe hozoniko fa tsy vanina hoe. Fa manomboka eto kosa hoe hositrana amin'izay satria hikasikan'ny raiko hoe, hikasikan'ny raiko hoe, hikasikan'ny raiko hoe, zay kasihan'ny rainao aza dia mitiafa ho an'ny rainy. Halleluja. Amen dia amen. Afaka no hisitrana mahavanina amin'izay. Ijoro vavolombelona anao maro ireo karazan'olona tsy nety niteraka tany Toliara, tsy nety niteraka. Ary indraindray raha dia efa esoeson'ny fianakaviana zao no ataon'ny fianakaviana mandehana atsipazo any, atsipazo any fa efa tsisy atody intsony, fa tsy mahavanina, mampalahelo ny zava-misy. Ao indray misy tena hoe ataon'ny olona esoeso efa tsy mamokatra intsony reny. Fa androany afaka miresaka aminao, fa afaka ny hamokatra ianao. Afaka ny maninona hoe tsy olona ray, tsy olona roa, tsy olona telo, fa maro no netin'Andriamanitra tao. Nisy fitsanganjaka fatra anankiray izay ary raha mahita izy na manaraka any ambadika any, ao ambadika ity afatra ity, dia mahita tsara. Bevoka ary ny kibony ohatr'izany, FIvoriam-bevoka. Dia ozy izy ny dokotera tsisy hevitra ntsony fa tsy maintsy rasainy ianao. Fa volombelona izany ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Tao ambadika ny fotoanany vavaka ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana ny voninahitra, mivadika vasa zazakely, mivadika zazakely. Halleluja, halleluja. Amintsika miteny zao eo amin'ny 2 taona eo sara herintaona mahery eo ilay zaza. Nisy vehivavy anankiray 5 kilo ny hitan'ny échographie, tsy hisy hevitra fa tsy maintsy didina 7 millions mandidy à 8 millions. Tsisy vola azahoana an'izany, mivavaka izay. Hitako ilay vazany tsotro an'ilay zazakely satria namangy azy tao mba atao ambadika ilay fiterahana. Talohan'ny fiterahana atao anatin'ny ady ny vavaka azy nametra tanana.
taorian'ny fiteranana mangan'le vehivavy zay ozy le vaza. C'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Ho an'izy ny voninahitra, ho an'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana ny voninahitra. Ary ty tantara anankiray ty mety mahita izy eo amin'ny Facebook no amin'ny YouTube. Tantara marina zava-misy. Nisy vehivavy anankiray niantso anay telefona, mila vavaka paster. Taizana zao no numéro-ko, ianona nanome an'ity, mila vavaka. Mararininy ianao nitapahan'le telefona. Mararininy ianao nitapahan'le telefona satria tsy te hiteny an'ilay aretiny izy. Ndray andro telo volana sa efa-bolana taty aoriana nisy fanambadiana natrehanay. Dia zao nataon'le olona. Rega zao paster zao somary natahotra izay mivady. Fa ngatsika misy zavatra hafahafa hoe ireo le paster. Dia tsy andronay ny fotoana nionanay tamin'ny olo io tao anatin'ilay fanambadiana fa misy inona azafady. Tsy zany paster aozy izy. Fa za niatsonareo amin'ny telefona narary aho vao nivoaka ny hôpitaly. Fa narary iny ianao nitondra ny tsimokaretina VIH sida paster. Dia raina Jesosy tao ambadika ny vavaka nanao ny fitiliana foana le aretina. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluja! Halleluja! Mahay manasitrana ny tsangana aretina rehetra ny tompontsika. Teneny eo akaikinao mahay manasitrana izy hoe. Nisy lehilahy anankiray amin'ny asan'ny apôstôly toko 7. Natsipy teo am-bavadiny tsara endrika. Natsipy taiza hoe eto ianao mipetraka malemy. Tsy maninona zay toerana misy ianao androany. Fa eo amin'ny toerana ny pazananao io, eo ny toerana hitsangananao rahalahy. Eo ny toerana hitsangananao ranabavy a. Eo ny toerana hitsangananao ndray ny fiangonana. Teneno atsipy ianao androany hoe be dia be ke fianakavy ton'olona tolo efa mandany voly isanandro dokotera, isanandro dokotera. Ary iny amin'izay anao tsy rara intsony fa ho avy ny Andriamantsika asitrana anao amin'izay. Tsy handeha amin'izany intsony ianao. Ataovy amen. Halleluja! Halleluja! Natsipy ianao teo am-bavadin'iza hoe tsy maninona aloha teneny tsy maninona hoe mety tsaratsara ivelany hoe fa ny ao anatinao marary. Fa androany ho atsarain'i Jesosy ny ao anatiny ny aty ivelany. Ho atsarain'i Jesosy ny ao anatiny ny aty ivelany. Ho salama amin'izay ianao. Ataovy amen. Inona ary ny ataonao andraisanao fahasalamana? Fanasitranana. Ataoko anaty fonosana vetivetika inona ny antsoina hoe fanasitranana? Ny antsoina hoe fanasitranana tompoko dia famerenana Andriamanitra milony ny fahasalamantsika. Inona hoe fanasitranana? Restauration na fahasalamana io. Amen na? Famerenana Andriamanitra milony ny fahasalamantsika. Zay ny antsoina hoe fanasitranana. Ataovy amen. Ka raha tianao Andriamanitra merina milony ny fahasalamanao dia miosehatra izy hiasa ao anatinao amin'ny alalan'ny fanamboaranao ny fiainanao. Ataovy amen na dia amen. Voalohany izay mamela ny heliko rehetra ny andraisanao fanasitranana, manasitrana ny aretinao rehetra. Ny famela-keloka tompoko dia afaka miseho amin'ny endriny be dia be. Davida nisy fotoana nanota ao amin'ny Salamo 2:30. Rehefa nanoty Davida ao amin'ny Salamo 2:30 dia inona nataony Davida? Sambatra ny olona ozy sy voavelany elony sy voasarina fahotana. Andininy faharoa, sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah elony ary tsy misy fitaka ny fanahana. Andininy fahatelo, raha anginao dia ialany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakarivo. Mandrakizay efa navesatra tamiko ny andro aman'alina ny tananao, niova ny fatanjahako toy ny azo ny famainana amin'ny lohataona. Ny fahotako dia naninona ozy izy Davida? Teneno, nambarako ny fahotako. Ny fahotako nambarako taminao. Ny heliko tsy mba naninona hoy izao. Ahoana ozy izy Davida? Iaiky ny fahadisoako
am Jehova ao. Ary ianao ataovy mafy be amela ny heloky ny fahotako. Zavatra tsotra ho ataonao dia tokana mandehana manantona an'Andriamanitra dia aza misy afenina amin'ny zavatra nataonao. Ekeo daholo ianao nangalangalatra tsisy nahita iny ekeo. Ianao nangalatra mijangajanga secret iny ekeo. Misy miainy ve? Ianao namitapitaka olona tany amin'ny afokafona tsisy pahita iny ekeo eo anatrehan'Andriamanitra. Ataovy amen na teneny ekeo hoe mila maninontsika hoe mila miaiky fotsiny tsika, miaiky ny fahotana. Zay le voalazany amin'ny jaonina voalohany toko voalohany andininy fasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra mamela ny helitsika ary manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jereo ny amin'ny écran rehefa avy eo, zay ny voasoratra ao. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana. Vao miaiky fotsiny ianao dia décidé Andriamanitra hitondra fanasitranana ho anao. Ataovy amen. Misy karazan-javatra be dehibe manko tokony ekena. Iny le voalazany amin'ny Isaia toko 2:7. Io Isaia toko 2:7 io dia mitantara eo amin'ny andininy 7 misy ilay antsoina hoe lay injiro manetroka. Ho tapahanao zay ny volotara torotoro. Tsy ho tapahana ny volotara torotoro. Io volotara torotoro io le karazan'le olona mpifosafosa reny. Raha karazan'ireny olona reny ianao dia mila mibebaka. Ataovy amen. Fanamboarana ny aiza daholo zany. Ho any an-danitra ve aloha ianao e dia aza ratsiana io akaikinao io. Ataovy amen na aza ratsiana izy, aza enjehana izy, aza tenitenenina izy. Be dia be ny zavatra mety tenentsika. Zay le antsoina hoe volotara torotoro. Volotara torotoro e mibambory eny. Dia ohatr'izao ny feo mibambory efa torotoro. Makalily sofina. Ary indraindray ny mpino tia resaka ohatrany tena efa makaleo. Zao ndraiky io nataony ihany na pastery. Efa tsy te hiaintsony ianao. Tia resaka loatra. Mila ekenao zany ry volotara torotoro. Miainy ve? Ary eo ambany tsy hovonony ny lay injiro manetoka. Manetona. Io lay injiro manetona io dia le jiro pétrole. Mamoaka zavana ihany fa saika mandoto fiarahamonina. Lay injiro manetroka. Jiro pétrole. Nareo ve fa nahita jiro pétrole? Jereo nge fa reny arakaraky ny amoahanao le jiro ohatr'izao hoe mea mazava izy fa me maninona iny keo me mivoaka. Dia rehefa tonga amin'ny maraina mainty amin'izay tahaka reny tomobile maty segment reny miaka bekarana izy zay aoriana rehetrarehetra ao kohaka be dia be ny karazana kristianina tena mamoaka setroka. Mila ekenao. Misy miady antsena kristianina miady antsena mamoaka setroka reny. Le mamoaka toetra ratsy kizitina masika be teny ratsy reny na injiro manetona daholo reny manetroka. Misy miainy ve? Reny mila ekena. Amin'izay Andriamanitra manasitrana. Amin'izay Andriamanitra maninona hoe fa ataoko anaty finosana 2 minitra ty zavatra teneniko ty. Ao anatsika misy afo. Misy inona ao anatsika? Dia izay no mahatonga izy hoe mivoaka le afo fa takalay injiro maninona manetroka. Mitondra zavana nefa mitondra tsy fahasalamana ho an'ny zay no mahatonga ny olona tsy mety hivavaka ty am-piangonana. Ao ndraiky koa ny sasany mosquito. Hainao mosquito mirehitra izy fa arakaraky ny udina ny fotoana mialany dia nefa rany dia lavenona sisa. Taloha zay raha lahy tena masina be fa amin'izao efa mba mandraindray kely mosquito. Taloha zay raha lahy tena nanoka tena mihitsy masina ho an'ny tompo fa amin'izao trany tena mahery le fakapanahy.
mosquito taloha zany tantara sisy lavenina teneny lavenina ao ndray koa labzi tondra hazavana ihany fa mihinana ny tenany izy le karazana kristianina le mandeha ny andalana eny dia mandaingalainga ao anaty Facebook eo tena vaovao be mihitsy ty kiraro ty nefa kiraro efa friple izy dia modiny diovina rehefa tena marina dia marina rahalahy rehefa tena marina dia marina ranabavy mamy ve ny voasary mamy io nefa le izy marikivy mihinana ny tenany dia nefa rany dia melany le labzi tsy hitatsony nefa rany ny tena iriko nefa tahaka an'ity tsiro ty électricité mitondra hazavana amin'ny fotoana rehetra mitondra hazavana amin'ny fotoana rehetra mitondra hazavana amin'ny fotoana rehetra ataovy amen dia amen raha matsapy ianao lain-jiro manetrika le tahaka ny jiro pétrole mila mibebaka ianao ekeo raha matsapy ianao mosquito mila mibebaka raha matsapy ianao inona koa le fatelo labzi mihinana ny tenany mila mibebaka ekeo daholo le adisony fa ho avy Andriamanitra asitrana anao ho avy Andriamanitra asitrana anao fa ny faharoany keo ndraisana famelan-keloka dia azadinoana fa ny fahaizanao mamela ny eloko ny hafa vavaka nampianarin'ny tompo mazava hoe mamela ny eloko ay tahaka ny naninona namelana izay meloka taminay ny olona tsy mba mizara famelan-keloka dia tsy mba azo famelan-keloko zany izy re mba te azo famelan-keloka mba tena ataovy tsara hoe ataovy amin'ny fo dia mila maninona ianao jereo tsara le lehilahy tsony hoe josefa tena nanaovan-dratsy nesorona ny lambany na tsipy tao an-davaka natao tsinotsinona fa nisy fotoana josefa dia nieritreritra famelan-keloko alohan'ny fotoana ataovy amenna tsy mbola niona tamin'ny rahalahiny akory josefa dia efa nieritreritra ny anaran'ny zanany izy ny anaran'ny zanaka i manase izy amin'ny faharoa ono misy zandriny lasa alohan'ny zokony ve misy ve sa tsisy tsy maintsy ny zokony foana ny voaka aloha izaka ny zokony i raha manase ny zokony inona ny dika manase amin'ny teny hebreo raha fanadinoana iza hoe zay na tonga ny anaran'ny manase natsoina hoe manase satria josefa mila manadino ny zavatra nataon'ny rahalahiny taminy ny olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao eno tsara ary kristianina havana nareo mpanaraka ny atokantrano any rehefa misy olona mifona aminao mifona fa nanao adisony e fony e tozy izy ianao eny mamela anao fa tonga ny apitson'ino tsy aliniko nataonao tamiko zany hoe raha manao pardon le olona dia vonony ianao amela azy fa ianao anadino ny oublié za mety elazy fa androany tsy maintsy manadino anao rahalahy manadino an'le olona nanitsaka anao ianao manadino an'le ratsy nataon'ny namanao ianao mila manadino ianao raha te hositanina ataovy amen misy fotoana io ray ivadintsika io manao adisona tamintsika tsy vitatsika manadino ny zavatra nataony dia inona nataonao isaraka amin'ity tsy fanapa-kevitra mety zany mila mamela heloko ianao ka ozy izy ianao marina ngeny tsisy marina koatra ny tenin'Andriamanitra famela-keloka teneny io lilanao ndaotsika mela heloko ny famela-keloka dia zao manafoana ao anatin'ny fonao sy ny sainao ianao anio namanao io fa tsy tompony andraikitra ny amin'ny andratra ny fonao intsony izy hoe ianao na dia nandratra ny foko azy tsy ataoko tompony andraikitra ny amin'izany tsony ianao zay ny antsoina hoe famela izy ny te handray fanasitranana mandehana mody rehefa aveo na rariva dia aza mipetraka any ambony fandriana raha tsy navita namela ny heloko ny vadinao na ny zanakao raha te hositraniny ianao ary eto androany raha misy
filipina kristiana mety tsy mifanaraka tsy mifamela heloka mila mifamela heloka ataovy amenina mafy be zany famela keloka zany ohatra mora tenenina fa sarotra tanterahana fa mila ezaka teneny mila ezaka hoe ho faranako ara-ny afatra eto ampamaranana ny afatra tompoko dia tokana ihany andao tsika anao ezaka hiditra ao anatin'ny varavarany ny antsoina hoe famela-keloka ataovy amenna famela-keloka aloha zao ve fanasitranana izy tsy niteny hoe fanasitranana aloha zay vao fa ahoana ozy izy zay mamela ny eloko rehetra zay vao maninona manasitrana any miditra ao mivaravara amin'ny famela-keloka aloha ianao ekeo daholo re adosoana sy adalàna vita ekeo zay vao miditra ao amin'ny efitry ny fanasitranana alaivy daholo zay fanasitranana tianao azo fanasitranana arabata alaio zany androany fanasitranana araboly alaio zany androany fanasitranana aratokantrano alaivy zany androany fanasitranana amin'ny lafiny rehetra alainao zany ataovy amenna za mampahery anao fa vitany Andriamanitra manasitrana anao nahita karazan-javatra be dehibe nisy vehivavy anankiray zay mivoto ny kibony dia natao tany amin'ny dokotera dia hoe inona ny ao dia mpivoka-tsosokoditra hony efa ngeza ary tsisy hevitra mpanday posy olona io mpitarika posy ny vadiny le lehilahy zany mpitarika posy fa le vadiny le lehilahy io le hodidina mba eritrereto hoe mpanday posy zany tsy havitanao opération na 5 millions tsy havita inona ho ianao asan'i Jesosy tamin'ny fotoana anankiray miaiky ny fahotany sy ny faratsiana tsy hay tamin'ny fomba tsy hainy eritreretina ny voan'le bolongan-javatra tany anatin'ny vatany tany ho an'ny ray ny voninahitra ho an'i Jesosy ny voninahitra nahitako tsangan-javatra be dehibe misy karazan'olona ty hafa ho an'i Jesosy aloha tatao vomafy alleloia ny fagagana amin'seho manko tsisy anondrona olona fa anondrona n'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana ataovy amenna anondronan'iza hoe anondronan'i Jesosy nisy vehivavy anankiray nitsororoka anana ny nonony efa cancer tsisy fika fotoana sisa no andrasana Jesosy ny voninahitra namain'i Jesosy le nono namain'i Jesosy fa ny olana aza mitehaka aloha ny olana be dehibe ny olona rehefa sitran'i Jesosy zao nataon'ilay vehivavy kansera kely iny ve nataon'i Jesosy tamin'ny teterena hivavaka pastery attention pour les tanireo raha te hitahiry ny fahasalamanao mandrakizay sy ny fahasitrananao ianao mila mijoro an'Andriamanitra ianao mila mijoro an'Andriamanitra ianao ataovy amenna tongava misaotra ny tompo foany taka nataon'le boka raika lahy ny sivylary vao nanomboka sitrana sambo nandeha satria ela tsy nahita ny vadiny manahoana seria ny sasany ela tsy nahita ny asa nandeha hiasa hitady vola sasany ela tsy nahita ny vady aman-janany nandeha nakany vady aman-janany fa le lehilahy anankiray nandeha niverina nisaotra an'Andriamanitra aza dinoina fa ny faiza misaotra taka ny soni inona hoe fahaizana misaotra ny soni ny taratasy tompoko any ara-panjakana tsy isy dikany rehefa tsy misy sonia ka na dia sitrana ary le olona ka tsy mahay miverina misaotra an'Andriamanitra izy dia afaka niverina amin'indray le aretina mila misaotra ny tompo ianao dia mila tonga tsy tapaka eto ianao ataovy amenna hiazomanao ny fahasalamanao mila manompo an'Andriamanitra ianao mila maninona ianao Exodus 23:25 fa manompoan'i Jehovah-Andriamanitra reo dia hitany aninao sy ny ranonao ary esoriko aminao hivavaka ho anao androany fa ny alohan'ny hivavahako anao dia apetrao amin'ny fonao ny tananao nitsangany amin'ny toerana misy anao dia manaova fibebahana faratampony ianao ataovy amen manaova fiekekeloka faratampony ianao ary na higogogy hitomany ianao tsy mampanininy zany fa teneno Andriamanitra miaika Andriamanitra ny amin'ireo adosoana vitako dia androany kasio raha hikasika olona ianao eto amin'ity toeranyity hoe dia ataovy anatin'le listre ny olona ho kasi anao ataovy amen
raha ny asitrana olona ianao hoe dia ataovy anatin'ny listry ny olona hositranonao androany, ataovy amen. Raha nafaka ianao dia ataovy anatin'ny listry ireo olona zay ho afahanao hiaika androany. Ary faharoa, volona ny tena hanompo anao, hisaotra anao foana mba hitomboko amin'ny fahasalamana. Andaontsika hiaraka hivavaka. Sandratany amin'ny lanitra ny tananao dia mivavaha amin'ny fonao rehetra. Sandratany amin'ny lanitra ny tananao, sandratany amin'ny lanitra ny tananao, mivavaha, mivavaha, mivavaha. Mivavaha, mivavaha, mivavaha. Raha eo tonga ny famindramponao aminay. Miaiky izay fa tsy mendrika. Nanao ny tsy mety, nanao ny tsy maro, nanao ny tsy mahasoa. Tsisy miafina aminao Jesosy. Raha misy olona nankalainao androany votsory zany olona zany, avelao ny elony. Aza mitana akory izay zavatra nataonao anao. Aza mitana akory izay zavatra nataonao anao. Raha matsapa indray ianao ianao mihitsy lehilahy injiro manetroka na manetony, mitondra hazavana pino ihany ianao, fa saingy izao manetroka amin'ny manodidina ny fitondrantenanao, manetroka amin'ny manodidina ny fiteninao, manetroka amin'ny manodidina ny toetranao sy ny fefem-piainanao, ibebao zany. Ekeo eo anatrehan'Andriamanitra. Raha karazan'ilay kristianina taka moskito ianao, mitondra afo ihany ianao fa mialany, 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 mialany dia ny afarany aza dia ohatran'ny lasa tantara sisa le hoe za taloha nanamaso tena, za taloha nanadio tena, za taloha natahotra an'Andriamanitra fa amin'izao ohatran'ny tsy mahamenatra azy any manompa olona zany, tsy mahamenatra azy amin'ny teny ratsy zany. Mibeba, mibeba. Raha karazan'ilay kristianina indray koa ianao tahaka n'ilay jiro labozia mihinana ny tenany, pino ihany fa manao zavatra any ambadimbadika any, manotanota kely any ambadika any, azadinoana fa mamony fiainam-panahy zany, maniba fiainam-panahy zany. Eto fanatrehan'i Jesosy, eto fanatrehan'i Jesosy, eto fanatrehan'i Jesosy. Ora bababaka sakara bababaka dega. Amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Jesosy eo. Asandrato ny tananao dia averenao ny fonao rehetra ho vavaka izao. Jesosy Tompo, sitrano dia ho sitrana. Vonjeo dia ho voavonjy. Ianao Jesosy eo, hiditra ny sehatra eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainako. Manompo anao esorina amiko ny aretina, alana amiko ny aretina, okotana amiko ny aretina. Na aretina rabatana zany, na aretina ratokantrano zany, na aretina arabolo zany, na aretina rakasy zany, esorina amiko zany satria manompo anao Ivavaka anao manokana hitananao amin'ny sandratriny raha matsapa ianao fa ny fiainanao mihitsy no mikorotana, tsy hivavaka anao ela fa fotoana fohy, averin'Andriamanitra milonina zany androany. Amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona, manozona andreo karazana tsy fahitana asa rehetra, blokazy amin'ny asa. Androany manodidina ny fanamaloto dia hitondra sakana, dia hitondra sakana, dia hialany amin'ny asa, dia hialany amin'ny arabola, dia hiva rehefa namaloto milaza aminao androany, tsy azonao fatoran'ireo olona ireo. Mialana amin'ny asa, mialana amin'ny tokantrano, mialana amin'ny arabola, endrika tsy fahasalamana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny osotro ny fanafahana. Rehefa namaloto
voasoratra ambany fitoratongotra ianao mahatonga andreo olona reo tsy anasy na miasa dia voaroaka matetika rehefa nano velotena diva rehefa namaloto mahatonga ny olona manana olana raboly zay tonga lany tsy mahatana zay ampelantanany divany alaran Jesosy divany alaran Jesosy diva korotana rehetra ravana potehana ary androany dia milaza amin'ny anaran Jesosy fa ninninona karazana aretina arabatana na kansera any amin'ny tsanon-jaza tsy fahazahoananaka ny fahasimban'ny trompy na ny overa sy ny sisa androany misy fagagana misy fanasitranana ho anao any an-trano raiso ny fanasitranana sy ny fagagana ho anao eto raiso ny fanasitranana sy ny fagagana amin'ny anara maherin'i Jesosy tononiko fa salamy ianao sitrana ianao sitrana ianao sitrana ianao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tahin'Andriamanitra indrindra tompoko mirary soa amin'ny fotoana manaraka andra. Iteka mafy be ho an'ny tompontsika fa tsara izy. Halleluja. Afaka mipetraka isika. Efa diva amarana ny fotoana indraisika amin'ity fotoana ity izany. Rehefa avy eo dia mbola misy fotoana lehibe iarahantsika amin'ny tompo eto amin'ity toerana ity izany. Amen. Zavatra azo antoka dia ny hoe ho an'izay tonga amin'ny fotoana io dia inoko mihitsy fa ny tantaran'izany olo izany tena tsy mbadika ambony ambany. Rehefa avy eo amoroa zany dia asaintsika rehetra ho tonga anompo an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Fa amafisiny ny filazana zany ny amin'ny talata izao le fotoan-dehibe zay ho tanterahana eto Androndrakely dia anasana antsika fiangonana rehetra mba ho tonga anome voninahitra ny fotoana amin'ilay anaovana ny asa sosialy zay ho tanterahana eto amin'ity toerana ity. Olona amina rivony no tohanantsika fiangonana ary mino zany tsika fa olona amina rivony anampy ny fiangonana indray eto amin'ity toerana ity. Raha mino an'izany no dia hitehaka mafy ho an'Andriamanitra satria ireo olona ireo zay ho avy eto dia olona ndray an'i Jesosy daholy, olona hovonjen'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Amen. Ka dia isoratsy an'Andriamanitra amafisina zany zay samy manao ezaka, samy manao ny lamina rehetrarehetra dia tongava eto amin'ny talata fa miaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika, miaraka amin'ireo olona izay nasaina sy natsoina manokana amin'ny fotoana io izany. Anao hira anankiray isika, angatantsika ny poteran'Andriamanitra mba anao hira anankiray ampifaliana. Amen. Io ampitsanganana dia sady mba nitsakitsana antsika tena mba le mpitarika eto zany tena olona mba tena alleluia, le olona tena manitsidina mihitsy ataontsika lasa vorokely daholo tsika rehetrarehetra miala eto amin'ity toeran'ity. Rehefa lasa vorokely ianao dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy jovy ny voromanidina fa tsy mba mamafy reny na mijinja, mihinana fotsiny reny. Ka anao vorokely mihitsy ianao zany androany ho lasa vorokely. Isaorana ny mpampon'Andriamanitra izay nitondra ny avatry ny tompo androany, lehilahy mahery, lehilahy omban'Andriamanitra, hitomba ho aminy any ny fahasoavana, hitomba ho amin'ny ositra, hitomba ho aminy any koa ny fomban'Andriamanitra rehetra, ho tahinana ny fiangonana Antiliary. Teraka mafy ho an'ny tompo isika dao azy. Halleluja.
mbola mitoetra ny fanatranana satria ny Andriamanitra izay tompontsika eto dia mahavita sasy izany ve eo a andaontsika iteran'Andriamanitra eo a Tiana o manahirana Jesus
Alléluia. Rehefa tonga vorokely ianao ary tena misy vorokely mihitsy ato. Marina lazainy ten'Andriamanitra fa ny vorona tsy mba mamafy na mijinja. Fa na dia ny olona efa mividy ray kapoaka aza sisa mbola sain'Andriamanitra araraka ho an'ny vorona ny tapa-kapoaka. Inona no tiako lazaina? Raha tena ohatr'izany ny fanompona ataontsika dia ohatr'izany ny fiahiana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Alléluia. Mbola hiaraka tsika rehefa avy eo fa ho faranana aloha ity tapany fa efatra ity. Mba te angataka kely an'le rahalahy afaka mipetraka vetivety tsika fa hivavaka rehefa avy eo le rahalahy dalo fahiny. Mangataka aloha vetivety rahalahy ao anatin'izany no isan'izay navetraniny raha ohatra ka tokony amin'izay dia mandroso rahalahy. Fa soavana be zany. Za efa nivavaka tany Tsoromandidy. Dalo efada nandray an Jesosy. Fa ity indray le tsy tany Tsoromandidy ty. Fa ty tany amin'ny faritra ho lazainy eo. Fa izy novonjen'Andriamanitra. Alléluia. Vonjen'Andriamanitra. Metsika fotoana fohy izy mba hijoroany vavolombelona amintsika eto androany. Alléluia. Alléluia. Eny tompoko a isaorantsika an'Andriamanitra zao fotoana zao ary isaorako any ray aman-dreny zay ny kolokolo na habe na toy izao ahy. Mialatsiny fa somary baka toliara dia mety tsy ho azonareo gn'ilany, ho azonareo koa gn'ilany. Dia saorana ny dadabe manokana fa laha tsy nisy dadabe tsy nisy ny zafy. Saoragna azy fa noho ny aminy na toy izao anay izao. Dia voalohany indrindra tena dahalo tokoa, tsy resaky lava aho. Tena dahalo zao mitsanga aminareo eto zao. Ny anarako Randria tsy mahetsaka dauphin. Namono olo, namono vehivavy, nanampaky tagnan'olo, tsy nataho tsy masomena. Fa lafa nitorian'i Jesosy ny vatatenako, babon'i Jesosy a. Fa nivavaky ihany aho, fa nivavaky. Nisy pastera nipetraky taminay abetioka agny. Fa gn'antony nivavako tamin'ny pastera ao hanimba anakampelany io hilako. Satria somondrara anakin'io dia hilako amin'izay soa matoko na ho sipako. Zay zany kalikiliko. Fa lafa tao aho tsy izao i Jesosy no niantsoko anao. Fa ny fihevitra ao tsy mba ho fihevitra. Tao anatin'ny fivavahanao mitondra tanora, président tanora, mifoka sigara, misotro toka, mifoka rongony, mamango valy. Ny valiko melofako sanandro, vango tampify, komondro, tipake. Tipake zao daka. Fa voninahitra an'Andriamanitra lafa tamin'i Jesosy ao sady naharitsy koa moa le zazavavy vita mariage zahay roa. Rehefa nandeha ny fotoana tonga tao tiliara amin'izay, fieretreretako zao pastera hery zao olo bevata. Io fa natiliara anao pastera. Dia ho ia tamin'Andriamanitra hoe za Jesosy raha ianao tokoa ny antso ahy. Tena mitenenao antsofoko ianao hoe zaho ny antso anao. Fa ho ia hoe nantso iny tokoa dia izao hitanareo zao rolahy. Hafa tsy manokany ho antsika rehetra mpamaraky namako zay vao isondrotsy mpamaraky na tanora ianao tanora lahy tanora vavy manantona an Jesosy fandro farany zao. Nangalatsy aho hoe mahazo amby 50 zahay fa nadia ny lambako aza tsy mba nisolo zao na ny kapako tsy nisolo zao. Za tsy mba nody nakany an-tanàna tamin'iza mbola nangalatra fa any anaty ala no mipetraka.
sipako no mividiny kapako. Dia ny pointure koa metarana bararata. Bararata zao no matara azy hoe ohatran'ity ny kapa tendrika. Fa amin'izao mivoaka rova ary miakatra rova tonga aty Antananarivo zao. Voninahitra n'Andriamanitra tahina to. Alléluia. Dia ny voninahitra moa ho an'Andriamanitra daholo zany rehetra izy zany e. Sa tsy zany ve? Tsara ny tompontsika. Amen. Dia melon'ny amarantsika ny fotoana misaotra ny pasteur Elimapionitsika tamin'izay afatra netiny teo zay misaotra ny amin'ny fotoan'ny arantsika tamin'ny teto. Dia izy moa vahiny mandalo. Vahiny mandalo raha sitrapontompo dia rapitso. Dia andaontsika mba hanao fanomezana ho azy mba ho vatsy entiny mody any an-tanàna Toliary any. Dia sintsika arona zany eto dia hanao hira anankiray tsika dia vanirina mandrosa aloha dia makasisy ny avatsy antsika rehetra alefa ary eo pitsakana antsika hiderana tompo dia iroso amin'ny fandarana afintsika orina zay. Fifali,
Alléluia. Atsika le vao miditra ireny aloha tonga dia moritrety anoloana na le tsika ampiaraka ny herinary aloha mandroso